Nosy be nosy malaza eo amin'ny sehatry ny fizahantany nefa manana ny mampiavaka azy ihany koa eo amin'ny tontolon'ny arena an-dranomasina. Tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono sy ny tetikasa sy ofisy andian'ny faharoa ny fitantanana maharitra sy lovain-jafy ny arena an-dranomasina. Ho fanatanterahana izany dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny 20 jona 2024 teo teto Nosy ny ratsamangaiky ny ivitoerana fanaraha-mason'ny jono ho an'ny faritra Diana. Teo ihany koa ny fanolorana ireo mpanara-mason'ny jono inspecteur des pêches hiasa eto antoerana. Nisy ihany koa ny fanolorana ny vedety aingam-pandeha Antendromaso ary ny sambo Atsantsa vaona sy mpanamboarana tatsy amin'ny Nosy Morisy. Zava-dehibe tokoa ty fametrahana CSP eto Nosy be ity. Voalohany dia ny vinan'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana dia mba hametrahana ny fiarovana maharitra ny arena voajanahary dia anatin'izay ny arena an-dranomasina, zany hoe arovana sy tantanana amin'ny fomba mendrika sy manara-dalàna mba ho arena lovain-jafy ny arena voajanahary misy eto amintsika. Ao anatin'izay dia anisany fiandrianan'ny firenena, ny firenena manana arena voaharo amin'ny tsy ara-dalàna. Dikan'izay zany ny CSP raha ny asany dia anisany mampanara-dalàna ny asa fitrandrahana amin'ny sehampiarina jono zay eto Madagasikara. Ty zavatra natao androany ty dia anisany mamaly an'izay vina napetraka amin'ny fitondram-panjakana zay. Safidiana manokana ho ny eto Nosy be nametrahana an'izy amin'ity androandroany ty satria raha ty faritra avatra ndefa Madagasikara ity dia anisany ivony zany sehatry ny jono zany eto Nosy be. Zany hoe eo ampovoan'ny district Anankiefatra zay voakasika an'ity faritra avatra ndefa Madagasikara ty dia ny faritra ny Antsirana, district ny Antsiranana faharoa, district ny Ambilobe, district ny Ambanja ary district ny Nosy be. Dia fanampin'izay koa anisany faritra zay manan-karena indrindra raha ny resaka arena an-dranomasina eto Madagasikara no resahana. Ka tato ato dia nahitana nirongatra ny tsy fanaran-dalàna teto amin'ity faritra ty zay nisy ny fitarainan'ireo mpanjono, fitarainan'ireo mpisehatra amin'ny ara-dalàna zay nitarena fa nisy zay dia nisy firongatana zay tsy fanaran-dalàna zay dia anisany mamaly an'izay ny hetsika natao androany. Ny tetikasa sy ofisy andian'ny faharoa vatsin'ny banky iraisam-pirenena vola no nanao ny fampitaovana ireo sambo mpanara-maso ny mpanjono aty amin'ny fahadranmason'ny Madagasikara. Ny tetikasa SOEFUS 2 araka ny fantatsika dia eo ambany fiahin'ny ministera miandraikitra ny fambolena, fiompiana ary jono. Ao anatin'izany dia ny paikadin'ny ministera dia fitantanana maharitra ny resource halietika. Ny carénage ny sambo zany izy io dia natao tany amin'ny Maurice Saint-Louis satria ty sambo ty raha malala fa tany mihitsy nanamboarana anazy, tany mihitsy zany ty namboarana ary dia nomenantsika Madagasikara. Efa tena simba tanteraka ty sambo ty no verena namboarana zany. Nanao niraka fanaraha-maso avy hatrany ireo sambo mpanjono tao amin'ny Elidranonambaro sy tsy mipaika ireo sambo vaovao ireo. Androany zao dia voabaiko izahay ho aty amin'ny Bedambaro satria hita tao amin'ny VMS zany misy sambo anankiroa mpanjono sambo malagasy anankiroa nanjono taty amin'ny Bedambaro dia ny Cap Saint-André sy Masora. Ny atao zany dia nanome consigne moa ny aty abord hoe mijery ny taratasy administratif aloha rehefa tonga eny abord dia jerena nylay licence-ny, jerena ny permis de navigation, jerena ny liste d'équipage. Avy eo dia midina koa misava n'ilay harato manara-dalàna ve ilay harato ampiasan'ilay sambo sa tsia. Tsy vitany hoe mijery an'ilay maso-karato ihany fa mijery mandrefy koa n'ilay corde de dos. Vita zay fijerenany fitaovana ampiasaina zay dia mijery koa ny vokatra. Ahoana ny vokatra ao sao dia misy tsy ao anatin'ilay lisansy. Amin'ny ankapobeny zany zavatra hita teo nandroany amin'ny regny dia natao nandroany zay dia azo lazaina fa manara-dalàna ny sambo mpanjono eto Madagasikara. Zay zany vokatra hita hoe manara-dalàna zareo, aratondreo ara-dalàna, ny corde de dos ara-dalàna, ny permis de navigation ndreo à jour, ny équipage ao anatin'ny liste d'équipage rehetrarehetra sady na izany na tsy zany koa
manana fepetra ry zareo ao amin'ny sambo ny hitanay fa amin'ilay miady amin'ilay covid-19 dia misy fitandremana ara-dalàna sy fepetra raisina na niakatra eny aboro ary ny inspecteur tsy maintsy nanaraka ny fepetrany sy ny consigne meny commandant ny boro. Aharitra hatramin'ny taona 13 sy 14 ny tetikasa sy ofisy andian'ny faharoa ity.